ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitoam-bavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriarymalala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International. Ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randriamiakatra. Fotoana iray goavana izay iandrasantsika an'ilay hoe sekoly fitahina. Sekoly ny fitahina ianarantsika zavatra be da be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao, ho amin'ny fianaran-janakao, ho an'ny hoavon'ny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho toto-saina etsy amin'ny Mongote Andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao. Deutéronome toko voalohany andininy fahenina mana hoe Jehovah Andriamanitsika niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe aoko izay ny itoeranareo amin'ity tendrombohitra ity. Ahoana hony? Aoko izay ny itoeranareo amin'ity tendrombohitra ity. Mihodina ianareo dia mandehanaka makanesy any amin'ny tany avonan'ny Amorita sy any amin'izay rehetra eo akaikiny, dia any amin'ny tany ay sy ny tany avona sy ny tany lemaka amorontsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron'ny ranomasina, dia any amin'ny tany Kananita sy ny any Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata. Indro efa natolotro eo an-tananareo ny tany, idiro ka lovao ny tany izay efa nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo, tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, omena azy sy ny taranany mandimby azy. Amen. Marka toko 7. Marka toko 7. Andininy faharoa. Ary noho ny afaka ienemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ka nitondra azy niakatra ao tendrombohitra avo anankiray, dia niova tarehy teo anatreny izy, ary ny fitafiny niova nanela-tselatra sady fotsy indrindra, ka tsy misy mpamotsy lamba ambonin'ny tany mahafotsy toy izany. Ary Elia sy Mosesy nisy eo taminy ka niresaka tamin'i Jesosy. Ary niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Rabi ô, tsara raha mitoetra eto sika, ary ao ka hanao lay telo eto izahay, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ny anankiray ho an'i Elia. Fa tsy fatany izay avaliny satria efa raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona nisy eo nanarona azy, ary dia nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, ity ny zanako malalako, izy no enoy. Ary niaraka tamin'izay dia nijery manodidina izy ireo, dia tsy nisy hitany intsony na iza afa-tsy Jesosy irery ihany izay teo aminy. Halleluja. Hoya teo hoe ny fampianarana androany dia tonga nao olona anankiray izy fetraikany amin'ny manodidina anao. Izy fetraikany amin'ny manodidina anao. Mba saika an-tany izy nefa mba mamonjy fitombavaka eto foana matetitetika, mety ho talata, alatsinainy, sabotsy na andavanandro, fa mba efa matetitetika ianao zay namonjy fitombavaka teto, tsangany ny tanany, tsangany ny tanany.
dinny tanana ary izy ny tsy mbola matetitetika mety mbola vao indray mandeha indroa intelo atsangana ny tanany indray mandeha indroa intelo atsangana iza tsara izy nefa mba matetitetika atsangana tsara ny tanany izy teo alleluia asivitehaka mafy zany raha lasana bavy malala manana programa tsara ho atsika Andriamanitra eo amin'ny fiainanao de manana programa tsara ho anao Andriamanitra raha mijery ity Deutéronome atoko voalohany ity tsika de ny programa n'Andriamanitra ho anao de tadidio tsy ho anao fotsiny fa ny programa n'Andriamanitra ho anao dia ianao ho tonga fitahina ho an'ny manodidina anao ho tonga fitahina ho amin'ny fianakavianao ho tonga fitahina ho amin'ny firenenao ary ho tonga fitahina tany ampitany ranomasina rehetrarehetra ny programa n'Andriamanitra ho anao de tsy ny amany olanao fotsiny tsy ny hitahanao arabola fotsiny tsy ny amerina ny vadinao fotsiny tsy anasitrana ny ho aretim-bavoninao io fotsiny tsy zay ny programa n'Andriamanitra ho anao fa ny programa n'Andriamanitra ho anao de ho sitranina ianao ho tahina ianao de tsy vitany hoe ho tahina fotsiny ianao ho tonga fitahina ho amin'ny fianakavianao ianao ho tonga fitahina ho amin'ny hafa ianao ho tonga fitahina ho amin'ny Madagasikara ianao izy fiantraikany eo amin'ny manodidina anao ny fisinao amen mila eno tsara mila takatao zany programa n'Andriamanitra amin'ny fiainanao zany ny tsy fahafantarany olona ny programa n'Andriamanitra ny vision n'Andriamanitra mombanao de zao atonga anao ikatony fa raha ho fantatrao ny programa n'Andriamanitra mombanao ivelatra amin'izay ianao manomboka androany ivelatra ianao manomboka androany amen hoy Jesosy ndray andro izao izy no voaloboka ary ianareo ny sampana ny sampana rehetra izay tsy mamoa de ho esorina rokapaina de ho atsipy any anaty afo ny zavatra tiany Jesosy tenena amin'izay de zao ianao de tahaka ny voaloboka halleluia tahaka ny voaloboka ary voaloboka misy voniny amen misy voniny Andriamanitra dia mitady olona mamoa ary misy voniny mitovy ihany ny voaloboka anankiray izay mamoa tsara voaloboka anankiray izay masaka tsara ary tena atao hoe vokatra tsara izay mipetraka fotsiny ambony latabatra ary tsisy mpihinana sy ny voaloboka anankiray plastika mitovy ihany ny voaloboka anankiray tena mamokatra tsara ary tena tsara nefa tsy azo hoanina sy ny voaloboka anankiray plastika mitovy ihany azonareo ve zany resako zany ianao tsy voaloboka plastika fa tena miray amin'ny sampana tanteraka ianao voalaza Baiboly misy ilan'Andriamanitra anao raha lasana bavy malala amen ny fandehan'ity tantara ity de zao eto amin'ny Deutéronome atoko voalohany andininy fahenina hozy izy averiko indray mandeha Jehovah Andriamanitsika ny teny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe aoka izay ny toeranareo amin'ity tendrombohitra ity ahoana hony mihodina ianareo de mandehana ka makanesa any amin'ny tany avonany Amorita any sy any amin'izay rehetra eo akaikiny de any amin'ny tany ay sy tany avona sy ny tany lemaka amorotsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron'ny ranomasina sy ny any amin'ny tany Kananita sy ny Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe de ny ony Eufrata indro efa natolotro eo anoloanareo ny tany idiro kalovao amen idiro kalovao ny tany
izay efa nianianan'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo taminareo. Amen. Misy tendrombohitra anankiray atao hoe tendrombohitra Oreba. Tendrombohitra iza hoe tao amin'ny tendrombohitra Oreba io dia zao tao no nisehoan'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tao no nahitan'ny zanak'Israely ny famirapiratana tao amin'ny tendrombohitra Oreba io no nitenenan'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely. Tao amin'ny tendrombohitra Oreba no natsapan'ny fanatrihan'Andriamanitra. Ataovy amen zany. Natsapa ny fanatrihan'Andriamanitra tao izy. Natsapa ny fanatrihan'Andriamanitra tao izy. Tao amin'ny tendrombohitra Oreba io no nandraisan'ny karazana teny fikasana, nandraisan'ny fahasoavana, nandraisan'ny karazana didy avy amin'Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Oreba. Raha tsorona dia hoe tendrombohitra nafinaritra, tendrombohitra misy ny fanatrehan'Andriamanitra, tendrombohitra nandraisan'izy ireo fampianarana goavana avy amin'Andriamanitra. Teo amin'ny tendrombohitra io no nionany tamin'Andriamanitra, nefa indray andro tonga ny tenin'i Jehovah. Aoka izay ny toeranareo eto, aoka izay ny hijanonanareo eto Oreba. Mandehana amin'izay miala eto ianareo, mandehana matany amin'ny tanin'ny Amorita, makanesany amin'ny tany Kanana, makanesany amin'ny tany amoron-dranomasina, any akaiky ny olony Eofrata, makanesinareo any amin'ny tany Kananita. Efa nomeko anareo ny tany andany Idiro, andana Lovao, omeko anareo izany tanana izany. Mela eto Oreba eto ianareo. Ataovy amen zany. Raha lasena bavy malala, tonga ny fotoana, eno tsara izao, tonga ny fotoana ampietsehan'Andriamanitra aminao amin'izay raha mety ianao. Ampietsika anao Andriamanitra raha mety ianao. Hoy hoe ampietsika anao Andriamanitra. Ilaina ny fanatrehan'Andriamanitra tao Oreba. Ilaina ny niain'ny feo an'Andriamanitra tao Oreba. Ny tendrombohitra tao Oreba dia tendrombohitra ny fahamasinana izay nierahana tamin'Andriamanitra. Kanefa hoy Jehovah, mandehana amin'izay miala eto, miala eto Oreba, mandehana makany amin'ny tany Kanana, makany amin'ny tany Amorita, miainga amin'izay ianareo. Misy tanàna, misy tany izay efa napanatenako fahomena anareo. Mela eto Oreba ianareo, dia mandehana amin'izay Idiro zany tanana izany, alovy ny arena ao, andana mandova n'izany tany izany. Amen. Eno raha lasaina bavy malala, misy fotoana ny atao hoe fahazazana ara-panahy. Misy fetra ny atao hoe fahazazana ara-panahy. Inona moa le fahazazana ara-panahy? Miaino toroteny foana, miaino afatr'Andriamanitra foana, miaino fampianarana foana, tonga mamonjy fotoam-bavaka foana, tonga mamonjy toroteny foana. Mafinaritra iriny tonga eto tendrombohitra Oreba, miaino hira, midera n'Andriamanitra. Fa za dia milaza aminareo tsara ny eo tendrombohitra Oreba, fa ny lehibe indrindra fotoana hitsangananao zao raha lasaina bavy malala. Fotoana hitsangananao izao, tsy hoe iaino toroteny foana. Eto dia zao misy toroteny foana manomboka Alahady, fidirana indroa, misy ny alatsinainy, misy ny talata, misy ny alarobia. Latsinainy manomboka amin'ny enina, tapitra ny amin'ny enina hatramin'ny fito sasany, miditra ny amin'ny sivy, tapitra ny amin'ny sivy amin'ny 12 eo, dia miditra indray ny amin'ny 12, miditra ny amin'ny 10:00. Misy foana fotoam-bavaka eto, latsinainy, talata, alarobia, lakamisy, zoma, misy sabotsy tontolo andro. Raha lasaina bavy, mafinaritra ny miaino toroteny, mafinaritra miaino tenin'Andriamanitra, fa sangitiny zava-doza. Zay zavatra voaray anao tokony mivoaka. Averiko, zay zavatra voaray anao dia tokony mivoaka. Amen. Rehefa manao chargement ianao dia tokony manao déchargement. Amen.
rehefa nihinana ianao dia misy fotoana mila mivoaka ratsy zany ny tohana. Ary misy mpivavaka efa tsatrany fitohanana constipation, voky séminaire, voky tenin'Andriamanitra, voky toroteny, voky fampianarana, latsinainy talatalaribelaka misy zoma miainy foana fa tsy mety mivoaka mihitsy. Nefa rano marary kibo, marary vavony. Hoy Jehova, okizay nitoeranareo eto Reba, mandehana amin'izay. Ianao dia zao raha latsara bavy malala, tsy nateraka ho anao fotsiny. Ianao tsy natao hotahina, tsy natao iainy toroteny, tsy natao iainy fampianarana fotsiny. Natao isy fiantraikany amin'ny manodidina anao ianao raha latsana bavy. Averiko, natao isy fiantraikany amin'ny manodidina anao ianao. Zany no mahatonga mpino ny hafarany lasa reraka ara-panahy. Zany no mahatonga mpino sasany lasa marary ara-panahy satria mitohana izy. Ary be da be mpino tratran'izany. Mihainy toroteny foana, mihainy toroteny foana, mihainy voky toroteny fa saingy zao tena olana tsy misy fampiarana. Ahoana hoe? Tsisy fampiarana, tsisy fampiarana. Voky fanahy masina, voky herin'Andriamanitra. Maro amintsika ny tratran'izany. Avy mivavaka eto dia mandeha mody, dia manasa vilia, dia mapiry trano, dia mamafa trano, dia matory ndray raha alina, manomana ny rapitsy maraina fa iveriny eto ndray rapitsy maraina iainy toroteny. Veriny eto ndray dia mivavaka indray dia mihainy toroteny, dia mihainy toroteny dia vita ny toroteny, vita mivavaka tsembotsemboka tsara ery avy mihainy toroteny. Indray fa lasa mody, miandro indray fotoana alarobia satria efa fanaonao ny tonga eto isan'andro. Manomboka eto raha lasana bavy, isy fiantraikany amin'ny manodidina anao ianao. Amen. Ny vavaka ataonao eto dia tsy hoe eto fotsiny. Zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, miala eto Reba amin'izay ianareo. Marina fa tao Reba nisy ny fanatren'Andriamanitra, tao Reba nisy ny tenin'Andriamanitra, tao Reba nahitan'izy ireo famirapiratana-Andriamanitra, tao Reba no ny teninan'Andriamanitra azy mivantana. Fa hoy Andriamanitra, mandehana amin'izay, mitetiny tany rehetra, midira any amin'ny lovanao, midira any amin'ny tany zay omenanao. Ny tian'Andriamanitra ho tenenina dia zao: ho ampiasain'Andriamanitra ianao raha mety manomboka androany. Te ampiasanao Andriamanitra manomboka androany. Raha lasana bavy aho hivavaka rehefa avy eo, omen'Andriamanitra ositra manokana ne ianao. Hoy hoe omen'Andriamanitra ositra manokana ne ianao. Ity ny tena mampalahelo ry havana. Be da be loatra ny mpivavaka amin'izao fotoana izao. Mpanaraka toroteny, lasa fanina. Ainao moa zany fanina zany? Zay moa le fiteny azy fanina. Fanina. Ainao zany fanina zany? Ohatrany hoe rehefa misy artiste anankiray ohatra, dia misy fanina manaraka azy. Dikan'le fanina reo dia ohatrany hoe clubany, ohatrany hoe mpiaradia aminy eny. Dia rehefa mihirahira eo izy le artiste, dia reo le fanina reo le mandindia miaraka aminy eo ambany le mba ohatrany hoe mba mampananany reny fanina. Ary be da be ny kristianina lasa fanina ny vaony oloko. Fanina zany hoe mpanaradia. Mpaninona hoe azafady? Mpanaradia, manamaromaro iso fotsiny, dia ohatrany hoe mameno W ao fotsiny. Be da be mihitsy ny olona miresaka amiko. Be da be ny olona miresaka amiko. Pasteur, rehefa miona eny amin'ny dalana eny, tsy mivavaka eto izy. Pasteur, zana tsy tonga any am-piangonanareo ary mpanaraka anao amin'ny télé, arako daholo ny toroteninao amin'ny radio, arako daholo ny toroteninareo any amin'ny télé. Za dia mpanaraka an'ireny toroteny reny. Ienonao raha lasana bavy. Andriamanitra tsy mitady fanina, tsy mitady fanina, tsy mitady olona mpanaradia, mpihainy toroteniny, tsy
tsy olona mpiaintoroteny ny tedaviny fa olona anaraka akatony tenin'Andriamanitra tedaviny, akatony tenin'Andriamanitra ataovy amen. Aninona hoe azafady? Andriamanitra tsy mitady fan, tsy mitady club, fa Andriamanitra mitady olona akatony teny. Misy olona bedabeda zao mpanaraka fandarana amin'ny tele, mpanaraka fandarana amin'ny radio, voky tenin'Andriamanitra, voky fampianarana, nefa tsy mampiatso. Eno zao ny fahatongavanao teto heritaona efa ampysay, fahatongavanao teto enim-bolana efa atonony, fahatongavanao teto 5 taona efa be loatra. Zao ny fotoana ietsehanao amin'izay raha lasana bavy malala. Mila misy fiantraikany amin'ny manodidina anao ianao. Oya hoe mila misy fiantraikany amin'ny manodidina anao ianao. Tsy ho mpiaino toroteny fotsiny. Raha nositranon'Andriamanitra ianao rahalahy, dia sitrany ianao zao. Raha sitranon'Andriamanitra ianao ranabavy, dia sitrany ianao zao. Ianao zao tsy ianao membre no ilain'Andriamanitra. Ho lasa membre atao amin'ny vaon'oloko dia ho mpiaino toroteny eo. Mila misy fiantraikany ianao amin'ny fianakavianao, ao amin'ny mpiray tanàna aminao, amin'ny manodidina anao. Mety aminao ve zany? Rehefa avy eo ianao mila mangataka hery, rehefa avy eo ianao mila mangataka ositra ataovy amen. Hiteny amin'ny tompo ianao androany hoe ampiasao a Jesosy, vonona hihetsika amin'izay aho. Mihetsika ianao manomboka androany. Mazava ny tenin'Andriamanitra hoe mialahy eto dia andana mandova ny tany Kanana ny Amorita no mekolovanao zany rehetrarehetra izany. Ny rahan'Andriamanitra ianao ikolonize anjanaka n'izao tontolo zao. Aninona hoe azafady? Zany mihitsy mibaiko n'Andriamanitra eto amin'ny Deutéronome 3 eto. Hoy izy, 7, miodina ianareo dia mandehana ka makanesa any amin'ny tany avonany Amorita sy any amin'izay rehetra eo kaiky, dia any amin'ny tany ay sy ny avona sy ny tany lemaka amorontsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron'ny ranomasina, dia any amin'ny tany Kananita sy ny Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia any amin'ny ony Eufrata. Indro efa natolotra eo anoloanareo ny tany. Ahoana hony? Idiroko alovao. Ahoana hony? Ny tany izay efa nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo. Idiroko alovao. Ny dikan'izany dia zao andana kolonizeo, andana baboy, efa natolotra eo am-pelantananareo. Mila mihetsika nareo, mila mihetsika nareo ataovy amen zany. Be da be mivavaka ny variana, be da be ny lazaiko anareo fa tena ny tanora moa indrindra betsaka ny tanora amin'izao fotoana izao ny tena potehany devoly. Ary rehefa azony devoly indray mandeha ao mandraingirangy mihitsy. Androany miatso anao a mila miverina ho amin'ny fahamasinan'Andriamanitra indray ianao. Ny élément devoly rehetra apetsehany daholo, adininy olona Andriamanitra ary natakalo ny zavakafa. Androany misoran'Andriamanitra ianao fa tonga eto androany. Te hanome ositra vaovao anao indray Andriamanitra androany. Te hanositra anao Andriamanitra androany. Te hampiasa anao Andriamanitra androany. Miangavy anao ara lasina bavy manapa-hevitra. Raha mihetsika ny mpanompo ny devoly rehetrarehetra any ambadika any, ny élément satana mitondra ny olona amin'ny zava-mahadomelona, amin'ny favetavetana, amin'ny resaka sarim-bavy, lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy, ny tsy fahamasinana. Miangavy anao a, miangavy anao a, andao hiroso lalina ho amin'ny fahamasinana raha lasana bavy. Hiroso lalina ho amin'ny fahamasinana, hiroso lalina ho amin'ny fahamasinana. Lazaiko aminao fa izara roa ny kristianina ato ato. Ao ireo kristianina iaina amin'ny fahalotona, favetavetana, faharatsiny. Kristianina iainao anaty fiatsaram-belatsy sy adalana izay izotra ho any amin'ny elo sy ny fahaverezana. Fa ao ireo kristianina hitombo amin'ny fahamasinana, amin'ny fitiavana n'Andriamanitra. Hitombo amin'ny fitiavana n'Andriamanitra amen. Ary ho ampiasain'Andriamanitra. Za miangavy anao raha lasina bavy.
andao hisaraka tanteraka amin'izao tontolo zao, ndao hisaraka tanteraka amin'izao tontolo zao, hisaraka tanteraka amin'ny fiatsaram-belatsy. Tia ampiasanao Andriamanitra, Andriamanitra tia hanangana anao manomboka androany. Mila manana hafanampo ianao raha latsana bavy, mihoatra lavitra noho ny hafanampon'ny olona any ambadika any. Averiko, mila manana hafanampo mihoatra lavitra ny an'ny olona any ianao. Andriamanitra tia ampiasanao, tia hanangana anao olona misy fiantraikany eo manodidina anao. Fa Andriamanitra raha lasana bavy tena mitady olona tena fanatika amin'ny fivavahana mihitsy. Ahoana hoe azafady? Raha misy olona any ambadika any fanatika amin'ny zavakafa, ampisehoy e, raha tena zanak'Andriamanitra ianao fa ianao fanatika tanteraka an' Jesosy ianao, ary tsy tokony miaina tamin'izany ianao ataovy amainina zany. Fanatika an' Jesosy, ahoana hoe? Ainao ny dikan'izany fanatika zany. Tsy problème zay fijerin'ny olona. Ohatran'izany zany fanatika tanteraka mihitsy. Tsy mahalala afa-tsy Jesosy zay raha latsana bavy malala. Zay tsy manana an'izaniza ho deraina ankoatra an'Andriamanitra zany. Amen. Firifiriny olona leo fivavahana, vao mandeha adiny roa fotsiny toroteny ny fotoam-bavaka, fa rano amin'izay any amin'ny fiangonana rehetra any fa ato amintsika ngamba mety tsy dia misy an'izany. Tsy zakan'ny olona ny toroteny mihoatra ny atsasakadiny, adiny ray tsy zakan'ny olona zany. Andriamanitra raha latsana bavy mitady olona tena tia azy a, tena tia azy a, tena vonona hitady azy a, ary manana fanapo. Za miangavy anao zay mpino tonga eto, miverena ho amin'ny fahamasinana. Tia ampiasanao Andriamanitra. Mba fantatrao ve raha lasana bavy? Tia hanome ositra ho anao Andriamanitra. Hoy hoe tia hanome ositra mahery vaika anao Andriamanitra. Any amin'ny toeram-piasanao any, tian'Andriamanitra hisy fetraikany any ianao raha lasana bavy. Hivavaka ho an'ny manodidina anao any. Ao amin'ny tokantranonao ao, tian'Andriamanitra hisy fetraikany amin'ny fianakavianao ao ianao. Firy-taona ianao zay mivavaka teto, firy-taona. Nefa ny hatramin'izao ianao eto tendrombohitra ho reba foana, eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ndray andro marika toko fasivy mivakitsika teo, nakany tendrombohitra Jesosy. Nisy tendrombohitra anankiroa nandehanan' Jesosy eo anaty Baiboly. Ny iray dia teto amin'ity tendrombohitra izay nisehoan'i Jesosy, nisehoan'i Mosesy sy Elia, eto amin'ny marika toko fasivy ity. Nitondrany an'i Jaona, de Petera, de Jakoba. Ndray andro Jesosy dia nitondra n'izy telo mirahalahy reo ho any tendrombohitra. Dia rehefa tonga tao tendrombohitra Jesosy sy izy telo mirahalahy, dia nanjelanjelatra be Jesosy. Dia tonga teo aminy teo Elia mpaminany sy Mosesy. Dia hoy izy telo mirahalahy, Jaona, Petera ary Jakoba, manao hoe Jesosy eo, andao tsy hialy eto intsony isika, fa andao hanamboatra lahy anankitelo, ny ray ho anao, dia ny ray ho an'i Elia, dia ny ray ho an'i Mosesy. Andao hanamboatra lahy anankitelo tsika, dia mitoetra ao nareo telo mirahalahy, andao tsy hiala eto intsony isika. Ny tao an-tsaina izy telo mirahalahy dia mijanona eo miaraka amin'i Jesosy ary miaraka amin'ny Mosesy sy Elia. Fantatsika tsara nefa ny tantara. Ndray andro koa Jesosy dia niakatra tao tendrombohitra, tendrombohitra Golgota na Kalvari. Halleluja, halleluja.
le tendrombohatra anankiray dia nisehoany famirapiratany Jesosy amin'ny Andriamanitra azy. Fa ilay tendrombohatra atao Golgota dia nisehoany ny fijaliany Jesosy. Amen. Ny tendrombohatra zay no fidiny Jesosy, no fidiny Jesosy dia ny tendrombohatra atao Golgota. Satria ny tendrombohatra atao Golgota no namonjena izao tontolo zao. Ny tendrombohatra atao Golgota no nandatsahana ny rany, ataovy amen zany. Ny tendrombohatra atao Golgota no tendrombohatra nanavotana, nandatsahana ny rany, hanavotana ny izao tontolo izao. Ny tendrombohatra zay no fidiny Jesosy dia ny tendrombohatra Golgota. Ilay tendrombohatra anankiray dia tendrombohatra ny famirapiratana, tendrombohatra ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa ilay tendrombohatra anankiray kosa dia tendrombohatra ny fahafatesana izay namonjena izao tontolo izao. Ny safidy Jesosy namarana ny tantarany tsy teo amin'ny tendrombohatra ilay famirapiratana fa teo amin'ny tendrombohatra Golgota. Halleluja. Teo ny namarana ny tantarany. Fantarareo ny planin'i Jesosy. Izao ny tenin'ny Petera, Jakoba ary John rehefa teo amin'ilay famirapiratana, andao tsika tsy hialy eto intsony, andao hijanona eto, andao hanangana trano eto, eto ny toeranareo. Fa ozy Jesosy, tsy izany ny vision, tsy izany ny programan'Andriamanitra, tsy eo amin'ny famirapiratana eo fotsiny, tsy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fotsiny, fa hatrany amin'ny fanavotana izao tontolo izao. Hatrany amin'ny fanavotana izao tontolo izao. Be da be kristianina no mijanona eo amin'ny famirapiratana, mijanona atao am-piangonana, mijanona eto amin'ny fahamasinana atao am-piangonana, eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mahafinaritra ny mivavaka. Andeha ho any am-piangonana indray iainy toroteny, andeha ho any am-piangonana iainy ho afatr'Andriamanitra, ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy ratsy zany, fa ny toerana izay nisafidianana Jesosy hamarana ny tantara dia tsy teo amin'ilay toerany famirapiratana, fa teo amin'ilay toerana amonjena izao tontolo izao. Amonjena izao tontolo izao. Ataovy alleluia mafy zany. Ienonao zao planin'Andriamanitra aminao zao raha lasana bavy. Tsy notezaina eto ianao ho voky toroteny, ho voky tenin'Andriamanitra, ho voky fampianarana, ho voky séminaire, mandeha ny toroteny ny pasteur Odon, amen, alléluia, mandeha ny toroteny ny pasteur Frédéric, pasteur René, pasteur Tovy, voky toroteny ianao. Tsy eto fotsiny no ilan'Andriamanitra anao. Mila misy fiantraikany any amin'izao tontolo izao ianao manomboka androandro latsana bavy. Hoy hoe misy fiantraikany any amin'izao tontolo izao ianao. Ahoana hoe azafady? Tsy eto no tanjona, tsy eto no tanjona. Andriamanitra tsy mitady olona ho voky toroteny, tsy mitady olona ho voky tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mitady olona izy fiantraikany any amin'izao tontolo izao. Voarainao ve zany fampianarana zany? Izy fiantraikany any amin'izao tontolo izao, izy fiantraikany any amin'ny fianakavianao, izy fiantraikany any amin'ny manodidina anao. Zany ny planin'Andriamanitra ho anao. Teninao zay ny eo anilanao, tsy ianao voky toroteny no ilain'Andriamanitra hoe, fa ianao izy fiantraikany any amin'izao tontolo izao. Amen. Jesosy tsy nijanona teo amin'ilay tendrombohatra ny famirapiratana, fa ny farana teo amin'ny tendrombohatra ny Golgota nandatsahana ny rany. Mbola veriko aminao, fa rehefa voky toroteny ianao, voky toroteny ianao, voky toroteny ka tsy mety mamoaka, constipé ianao ny farany, nitohana ianao ny farany. Ary zany no mahatonga mpivavaka tratra ny constipation spirituelle.
tsy hitazy anaovana azy. Ilainy ty toerany ty andraisanao toroteny, andraisanao fampianarana, ripino malala fa ilainy ianao izy fetraikany any amin'izao tontolo zao. Jesosy dia naniraka ny apôstôly. Rehefa vitan'i Jesosy ny mission teto ambonin'ny tany dia naniraka ny 12 mirahalahy izy. Naniraka ny 12 mirahalahy izy andahana mitory filazantsara. Eraka zao tontolo zao andana toriny tenin'Andriamanitra, mitady olona Andriamanitra, ary raha voniny ianao ampiasanao ny tompo manomboka androany raha lasana vavy, ilainao ny osotra androany fa miangavy ianao akatoavy reny tenin'Andriamanitra efa rehanao rehetrarehetra ireny. Andriamanitra tsy mitady olona iainy toroteny fanina evangelika, tsy mitady fanina evangelika izy, fa mitady olona hapiatra ny reny toroteny reny. Hapiatra ahoana hoe azavady? Zany tsy dia mba mahafaly aho miainao nireny olona reny be toroteny. Ananako daholo pasteur, misy olona sasany ohatran' zany toroteny pasteur, ohatrany ka ohatr' zany dia maninona raha ohatr' zany? Firy amin'ireny ho akatoavinao, firy tamin'ireo CD ireo no narahanao, firy tamin'ireo CD ireo no taterahanao, tamin'ireo toroteny be da be ireo, firy tamin'ireo no nakatoavinao. Andriamanitra tsy mitady anao be CD fotsiny, fa mitady anao hapiatra an'izay voalaza sy voasoratra ao. Amen na satsy amen. Fa natika amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ahoana hoe zavady? Miangavy ianao raha lasa vavy, aza menatra intsony ianao manomboka androany. Miangavy ianao atonga amin'ny fotoana amira-piratany voninahitra ao. Ozy ny voalaza amin'ny Baiboly hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Aizy na manarina ny tany ary azy pity manarina ny firenena, fa aminao ny bosany voninahitra Andriamanitra raha latsana vavy. Za milaza aminao mbola veriko ato fa izara roa ny kristianina atoato. Ao ireo kristianina miamaizina ny jirony ary miamaizina ny jirony ary ny afarano mifaty ny jirony, fa izy kristianina manomboka eto iamazava ary miamitsangana, miamazava ary miamitsangana. Engany mba ianao zay manomboka androany. Ianao zao mila say ianao, miangavy ianao mila say ianao, miresaka momba an' Jesosy ianao manomboka androany. Miangavy ianao miresay ianao momba an' Jesosy manomboka androany. Amen. Naiza misy ianao, miangavy ianao fotoana hitsangananao zao, aza mandany fotoana miresaka tsisy dikany. Miangavy ianao aoka ianao fanatika an' Jesosy ianao manomboka androany. Vao miteny ianao dia Jesosy, vao miteny ianao dia Jesosy, vao miteny ianao dia Jesosy. Halleluja. Avelao ny olona ilaza zay filazany, fa raha voniny ianao dia tsy vitany hoe iresaka momba an' Jesosy fotsiny ianao, tsy vitan'izay fa manomboka eto koa Andriamanitra. Zao tsara ny voalaza amin'ny Baiboly eo amin'io azafady, ao amin'ny Deutéronome io, ndana ho Jesu miala eto teo andrombeotra ao repo, midira any amin'ny tany, midira any amin'ny tany zay efa nianianako fa omena anareo. Midira any amin'ny tany. Za dia milaza aminareo, misy zavatra efa nianianan'Andriamanitra fa ho taterahany eo aminao. Misy fahasoavana efa nianianany no tenen'Andriamanitra fa omena anao. Misy fahagagana, misy fitahiny, misy zava-baovao efa nomanin'Andriamanitra.
fa izao ianao mila manapa-kevitra efa nanomana ny tany ho anao Andriamanitra hoy izy mialay eto Reba dia mandehana any amin'ny tany zay efa nianianako fa omena anareo hoy amantsy anao ampy zay ny fikombonanao ato nikombona tato foana ianao hatramin'izay dia nikombona tato amin'ny fanatren'Andriamanitra ilay famirapiratana azonao teto dia mila entinao any amin'izao tontolo zao zany raha lasena bavy mila entinao any zany ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatren'Andriamanitra ny herin'ny fahamasinana sy ny fanatren'Andriamanitra